Andriamanitra nisoa antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny vidéo ato amin'ny YouTube. Apôstôly Andreasany no mitondra ny filazana ho amintsika rehetra izany. Filazana fohy no entiko mahakasika ny fivoaran'ny vidéo antsika moa zany dia efa nanao ezaka kely ihany izahay zany hisian'ny fandarana mivantana. Izany hoe vidéo mivantana zany ny fandaharana avy aty Antananarivo Madagasikara dia tonga dia mandeha mivantana eto amin'ny YouTube zany isaky ny amin'ny fito ora hariva zany. Izany hoe amin'ny fito ora hariva aty Madagasikara zany mandeha ny fandaharana dia mivantana eto amin'ny YouTube amin'izay ora izay. Dia ho antsika rehetra province-ny Madagasikara sy ivelan'ny Madagasikara rehetra zany dia afaka manaraka mivantana izay vidéo izay zany mba ho fanampiana antsika rehetra satria tsapanay loatra ary renay mihitsy ny fitarainan'ny fanahintsika any alavitra any dia tsika moa zany misy ny elanelana dia miezaka izay manakaiky antsika rehetra zany amin'ny alalan'ny vidéo izany. Na dia somary mbola miraikidraikitra kely ary aloha ny connexion antsika dia miezaka manatsara foana izahay ao anatin'izany mba hanomezana fahafaham-po antsika. Tonga aminao zany ny famonjena maheno onjam-peo mivantana ianao isika ary mahazo tombony tonga dia vidéo mihitsy no arahantsika zany dia arao tsy tapaka zany ny fandaharana isaky ny amin'ny fito ora hariva. Indraindray fotsiny mety hoe misy fatapahana ny jiro dia izay no mahatonga izy mety tsy mandeha fa raha vao mandeha foana ny jiro fa tsy misy fatapahana zany dia afaka mahita foana zany tsika rehetra isan'andro. Ny tena zava-dehibe dia efa mandeha mivantana amin'ny YouTube ihany koa zany ny fotoam-bavaka ny alarobia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Fotoam-bavaka lehibe sy goavana ny fotoam-bavaka antsika isaky ny alarobia fanovozan-kery ary misy ny vavaka fanafahana. Ny alarobia avy izao moa zany tsika dia hiresaka mahakasika ny hoe mahery aho ka tsy mahatraka intsony ny fahavaloko. Efa nomen'ny Andriamanitra antsika moa ny voalazan'ny Baiboly ny zavatra rehetra momba an'izao fiainana izao sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Izany hoe ny vahaolana ilaintsika, ny fanafahana tadiavintsika, ny fanasitranana tadiavintsika dia efa nomen'ny herin'Andriamanitra antsika izany rehetra izany. Fa ny antony mahatonga ilay fanafahana sy vahaolana tsy tonga, ilay herin'Andriamanitra ny tsy ampy miasa ao anatintsika. Fa rehefa azonao ny hery dia azo antoka zany fa ilay herin'Andriamanitra indray no hanome ny zavatra ilainao sy ny zavatra banga eo amin'ny fiainanao rehetra zany. Ka dia asaiko am-pitiavana ary tsika rehetra isaky ny alarobia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro mivavaka mivantana eto amin'ny YouTube. Ary manarak'izay zany ny sabata ihany koa. Ny sabata ihany koa dia ny zahanay mihitsy zany efa mivantana eto amin'ny YouTube ihany koa ny sabata eny Betlehemanjoda dia afaka manaraka daholo zany tsika rehetra manomboka mihitsy ny fotoam-bavaka dia afaka manaraka tsara mihitsy ny sabata ianao. Natao zany rehetra zany ho fanampiana antsika rehetra any alavitra any izany. Ka dia mirary ho sosiny tsara mananteny izahay fa hirehatra tsika rehetra ny ivelany any sy ny province-ny Madagasikara rehetra ary hitombo amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Aza kivy mihitsy manoloana ny ady, aza kivy manoloana ny fanenjehana izay mety lalovantsika na ireo zavatra be dia be tandremantsika mety hoe sarotra be aminao no mampiditra an'ilay fahamarinana eny amin'ny fiainana andavanandro fa manaova ezaka. Fa hitan'Andriamanitra ny ezaka ataonao dia ho vonjen'Andriamanitra ny fanahinao rehefa tapitra ny fiainana eto ambonin'ity tany ity. Ny tompany hitantsika tsirairay avy raha mila fifandraisana amiko mivantana ianao amin'ny alalan'ny WhatsApp dia afaka mandefa amin'ireto laharana reto ianao na antso na SMS zany efa nandama programa moa zany dia eo amin'ny 10 ora alina aty Madagasikara eo zany no afaka mifandray amintsika rehetra dia afaka miantso zany ianareo any izay te hiantso zany manomboka amin'ny 10 ora alina eo amin'ny WhatsApp. Aza misalasala mihitsy fa tonga dia miantsoa ianao dia raisiko avy hatrany eo anatin'izany. Reto ny laharana tarobia ny 033 91 711 66 033 91 711 66 na ny 034 92 543 76 034 92 543 76. Misy ihany koa ny 032 56 443 48 032 56 443 48. Samy misy WhatsApp daholo ireo aza misalasala miantso manomboka eo amin'ny 10 ora alina eo zany na amin'ny sivy sasany eo dia efa afaka misisika miantso isika rehetra dia afaka mandray anareo foana ao anatin'izany na avy aiza ianao na avy aiza ho antsika efa mifandray amiko rehetra moa zany dia afaka mifandray daholo zany tsika rehetra aza misalasala mihitsy fa vonona hanampy anareo ny tenako. Misy moa zany ny fandaharana ataoko isaky ny amin'ny 10 ora maraina arahantsika amin'ny web radio indray moa zany izy iny misy ny fangataham-bavaka izay ataoko ao aorianan'ny toriteny dia afaka mandefa fangataham-bavaka eo zany tsika rehefa mitokana mivavaka ihany koa ny tenako dia entiko am-bavaka ao daholo zany dia tonoiny tsara mihitsy ny anaranao izay angata-bavaka izany. Izay ny afatro
aza kivikivy zany amin'ny fanompoana ny tompo fa mahay izy daholo. Tahian'Andriamanitra daholo isika rehetra tompoko.